dia tonga soa ty amin'ny fandaharana zany forêt-santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika anio zany dia ny momba ny dia-tongotra sy ny fahasalamana. Inona no asan'ny dia-tongotra zany amin'ny fahasalamantsika olombelona, satria dia manome karazana hery sy tanjaka ary angovo maro dia maro mihitsy zany ny fandehanana tongotra, satria manatsara ny fikorianan'ny rà na ny système cardiovasculaire izany, ary dia manatsara ihany koa ny taovam-pisefona na ny appareil respiratoire, dia manatsara ihany koa ny fandevonan-kanina na ny appareil digestif izany. Ka ireny fombafomba madinidinika ny hoe fifoazana maraina, fanaovana la marche dia zavatra tsara dia tsara, izany hoe tokony izany habitude horaisinao zany amin'ny fiainana ny zavatra toy ireny, satria misy ihany koa zany ny ataontsika hoe zany hoe ny fifohana ny oxygène izay rivotra madio zany mandio ny taova rehetra rehetra zany ao amin'ny tenantsika olombelona, ka miady amin'ny fiakaran'ny tosi-drà, miady amin'ny diabeta, miady ihany koa zany amin'ny ataontsika fahatsitsenan'ny lalan-drà izay mety mitondra ny fahatapahan'ny lalan-drà na ny AVC, accident vasculaire cérébral zany. Dia eo ihany koa zany ny fiarovana ihany koa amin'ny homamiadana maro isan-karazany izay efa tena mamely mamono ny olombelona eran-tany amin'izao fotoana izao. Ka ny ankabeazany dia ilay tsy fitandrovana zany ny ataontsika hoe zany hoe ny sakafo, tsy fanaovana fanetseham-batana, ary ny fanovana zany ny hygiène de vie amin'ny ankapobeny mihitsy zany, zany hoe ny fombafomba fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy zany dia mila ovana, ary ny fandehanana tongotra amin'ny maraina koa zany dia mitondra filaminantsaina ihany koa, satria ny zavatra rehetra izay ataontsika amin'ny andavanandro dia mila an'izay filaminantsaina izay, satria tsy afaka hanao ninninina ianao raha ohatra ka mikorotana ny sainao. Dia izany rehetra rehetra izany indrindrandrindra zany dia atsateriko kely zany ny eo amin'ny problème digestif na ny eo amin'ny taovam-pandevonan-kanina, satria dia manana zany isika ohatran'ny hoe karazana fombafomba izay tsy dia miraharaha loatra zany an'io taovam-pandevonan-kanina io, kanefa dia eo no miainga zany ny ataontsika hoe ny fahasalamana amin'ny ankapobeny mihitsy, satria raha fa io no tsy lavorary dia miteraka aretina maro toy ny constipation izany na ny fitohanana, dia mila jerena isan'andro, zany hoe tokony ny olombelona iray zany dia tokony andehany amin'ny lavapiringa isan'andro. Ka raha ohatra ianao manana an'izay olan'izay hoe tsy isan'andro ianao no mandeha any amin'ny lavapiringa, dia tokony zany ianao mandray ny karazana fepetra hoe inona zany no ataonao ahatonga anao andeha any amin'ny lavapiringa isan'andro, satria dia ny fiandronan'ny zavatra maloto ao aminao dia mitondra aretina be dia be mihitsy, dia ao ny homamiadana, ao ihany koa ny diabeta, ao ihany koa ny arerahana, indrindrandrindra zany ny dépression nerveuse sy ny karazana zany hoe aretina izay mety mitondra tany amin'ny areti-tsaina mihitsy zany ny tsy fandehanana any amin'ny lavapiringa isan'andro. Ka mila jerena akaiky dia akaiky, ka isan'izany koa zany ny fanaovana ny dia-tongotra isa-maraina, ary mandamina ny saina. Afaka eritreretanao ny projet izay ataonao amin'ny fiainanao andavanandro dia afaka saintsainao zany rehefa mandeha manao dia-tongotra aty anaty amin'ny natiora ianao zany.
Aty moa zany aty Sainte-Marie-sur-le-Lac Québec no misy anay mbola tsy tena maitso mavana ny printemps amin'izao fotoana izao satria misy an'ilay changement climatique dia kanefa moa izany dia tsy manakana ny fanaovana ny la marche voamaraina dia toy izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.